raha antsika mijery androany a dia hoe tetikady a andresena ny fahavalo. Paikady a entina mandresa ny fahavalo. Hitanareo zao rehefa misy ohatra hoe compétition Jeux olympiques ohatra, dia misy olona maromaro zany hoe mifaninanao dia andeha raisitsika ohatra ny mpanao boxe ao anatin'io. Tsy haiko raha misy hoe manao boxe koa eto manahirana kely ihany fa tahiny toko manokana. Dia zao le izy hoe rehefa eo ambony ringa eo zany le mpanao boxe anankiroa, dia samy manana ny entraîneur andreo na ny mpanazatra azy. Dia ireo le mpanazatra ireo rehefa mandinika nareo mampime ihany, fa reo tsy miady reo tsy mamely totondro, tsy mamely daky reo eo ambony ihany eo, fa ohatrany miady mihitsy ny paozin'ireo ery amin'ny sisiny ery. Ataovy an'izao mitabataba sisa manoro hevitra eo, vao tapaka kely ny paozy, tsy haiko inona ny anaran'iny paozy iny. Misy an'ilay ohatran'ny paozy kely iny zay vao miditra indray manaraka rehefa avy eo dia eo ndray izy aloha zao ny anaovanao azy, zao ny anaovanao azy, zao ny anaovanao. Le ray ato efa tena jenjijenjiny totondro zany fa eo amin'ny sofiny eo mihitsy izy. Zao miaraka amin'ny serveta kely. Ohatran'izay le izy manome torohevitra satria fantany tsara hoe rehefa manaraka an'io torohevitra io le mpilalao an'io dia afaka nibatany fandreseny io, afaka andresiny ekipa adverse io. Dia ohatran'izay mihitsy ny Baiboly. Ny Baiboly dia mampianatra aloha voalohany fa isika dia ao anatin'ny ady. Ozy Paoly zay hoe miadiny ady tsara ny finoana. Amen. Ohatrany ady zany ty le fanompoana an'Andriamanitra ty, dia ampianariny ianao, ampahireziny ianao hoe miadiny ady tsara ny finoana. Aza ketraketraka ianao fa tena raiso mihitsy ny angady sy ny arina dia andeha hitolona amin'izao fanompoana an'Andriamanitra zao, hiadintsika ny ady tsara ny finoana, azonitsika ny fiainana mandrakizay. Dia ao anatin'izay ady izay dia manana fahavalo izay tokony ho resenitsika, izay tsy maintsy resena raha ny tena marina dia ny devoly. Dia ny Baiboly dia manome antsika torohevitra ohatran'ilay mpanazatra n'ilay mpanao boxe teo. Jesosy amin'ny matompontsika azy dia manome antsika torohevitra hoe zao ny ataonao ahatonga anao andresy. Amen. Reto daholo ny ataonao ahatonga anao andresy. Ka raha manaraka an'ireo torohevitra omeny ireo tsika dia lalana hitondra antsika ho any amin'ny fandresena lehibe zany. Dia zay zany no tiako mba irahana mijery miaraka amintsika androany tetikady andresena ny fahavalo. Fa mialohan'izay aloha ndeha ho resahana aloha ny fahavalo. Ny fahavalo dia ny devoly. Misy ten'Andriamanitra tiako mba vakiana aminareo ao amin'ny Isaia. Namaky ny Isaia daholo tsika tamin'ity herinandro ity. Minao fa nandalo tao ianao. Isaia toko fa 4:10. Isaia 4:10 dia eo amin'ny andininy 10 no misy ten'Andriamanitra tiako jerena vetivety. Le nivakintsika tamin'ity herinandro ity io. Isaia 4:10. Teo amin'ny andininy 12 dia izao no lazainy. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro, zanaky ny maraina. Voakapa hianjera amin'ny tany ianao ray mpandripaka ny firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hiakarako, any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra. Hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona ka ho taka ny avo indrindra. Kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainany tsy hita ho any aparavody lavaka ianao, izay mahita anao hibanjina anao sy hevitra anao hoe movaiova ilay lehilahy nampiororin'ny tany sy nampiozongozina ny fanjakana, ary nanao zao tontolo zao hevitra sy nandrava ny tanànany, ary tsy nandefa ny mpifatotra ody. Amen. Io tenin'Andriamanitra io aloha voalohany dia miresaka ny amin'ilay hoe mpanjakan'ny Babilôna. Fa rehefa tena jerena ilay izy dia rehefa jerena ilay voasoratra dia feno fahefana loatra ty lehilahy voaresaka eto ty raha ho mpanjakan'ny Babilôna fotsiny. Hoe niakatra ho any an-danitra hono izy dia tany amin'ny farany avo indrindra ny nisy azy
tany amin'ny toerana tena tsara ny nisy azy fa tony hevitra andeha hanahaka an'Andriamanitra izy, nanana avinavina tao anatin'ny fony, dia niezaka ny hanohatra an'Andriamanitra, niezaka ny hampiala an'Andriamanitra amin'ny toerany anga, dia naringa an'Andriamanitra, nalefa an'Andriamanitra hoe ty ambonin'ny tany. Mampatsiaro ahy le tenin'i Jesosy hoe izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra. Hoe ohatra mitselatra ny nahitako an'ny Satana natsipy latsaka avy tany an-danitra, hoe ny Tompo amin'ny Luka 10. Zany hoe ny devoly fahavalontsika raha ny tena marina dia anjely tany an-danitra ihany, fa noho ny fikomina, noho ny avinavon'ny fo, noho ny fiezahana ikumy amin'Andriamanitra hoe te hanahaka ny avo indrindra. Aiza koa no misy an'izany hoe ianao no ariana ve dia andeha hanahaka ny mpahary anao, fa zay mihitsy ny avinavon'ny Satana zay. Ary zay no nahatonga azy niara-ny famaizan'Andriamanitra hoe naringana, natsipy ary hiara-ny fitsarana aoriana kely. Dia ny faharimretra fisolofara zay ambaran'i Jesosy hoe voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjely. Sa manindry foana ny Baiboly tsy mba mampianatra mihitsy hoe any amin'ny faharimy rehetra fisolofara dia hampijaly olona ny devoly, fa ny ampianaran'ny Baiboly dia voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny izany toerana mahatsiraviny izany aloha voalohany indrindra. Izy ny hijaly voalohany ao, izy ny hampahoriana voalohany ao, no zao fikomiana tamin'Andriamanitra izao. Ny devoly zany no fahavalontsika ety an-tany ety, mandra-piandriny an'izay fitsarana izay efa nivoaka izay, ny fampiarana an'izay didy efa navoaka an'Andriamanitra izay, dia eto aloha izy fahavalontsika izy hatramin'izay ela izay ka hatramin'izao fotoana itenenana aminao zao. Manana fahavalo anie tsika. Ozy Paoly zay hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifanapahana amin'ireo fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary ny fahavalo tsy azontsika maivanina, aza manamaivana ny herin'ny devoly mihitsy ianao. Hitanao ny toerana tao an-danitra tao, ange toerana tena avo e. Ny fahefana nananany tao, fahefana tena tsy ananantsika mihitsy, na ny anjely hafa ary tsy nanana azy. Ny zavatra hainy ny devoly atao tsy azontsika hamaivanina zany. Zay no mahatonga hoe mila tena manana paikady tsara ianao, manaraka tsara ny torohevitr'Andriamanitra ianao, ahatonga anao andresy. Satria ny azo antoka dia izao, tsy maintsy mandresy isika. Amen. Efa azon'i Jesosy ny fandresena teo amin'ny toerantsika, dia tsy maintsy mandresy tsika. Ny anjarantsika dia manaraka tsara ny torohevitr'Andriamanitra. Amen. Ny devoly ny fahavalo. Ny dikan'izay koa dia izao, tsy olombelona ny fahavalonao. Amen. Fa nareo manao amen nangefa zao e, tsy ikireo mihitsy no miteny. Tena iny tena ohatrany hoe fahavaloko mihitsy, tena tsy mety aminy. Tsy olona ny fahavalonao, fa ny devoly ny fahavalontsika menakavy. Amen. Tsy hoe olona hoe mety manisy ratsy anao, mety manenjika anao, mety manao zay mahapotika ny fiainanao sy maharava anao io. Tena ohatran'ireny hoe manao azalambo anao reny mihitsy, dia ho raisinao ohatran'ny fahavalo. Tsy io ny fahavalonao, fa le olona mampirisika an'io anao an'izay. Le olona ao ambadika io aza diso fahavalo. Varinintsika miady aman'olona indraindray, tsy tena le fahavalo koa nefa ny divantsika. Hitanareo le ohatran'le makany amin'ny birao, dia rehefa makao amin'ny birao, ianao nisy fotoana teny amin'ny herimady, dia an'ile le volina dia misy birao kely. Io le mpiasa eo na anasa vangy eo ary ianao, tsisy zavatra fantatro mihitsy volina an'ile io. Ny any ambony any ny mahalala an'io, ka na ho vazavazainao ao ary le mpiasa mpivarotra bie io, zany ange ny asany eo e. Lasy reto olona dia io dia mivazavaza, fa iongana tsy afaka mamaolana anao mihitsy io na kely ary, satria tsy io le tena tompon'andraikitra. Any amin'ny biraony any le tena sefo hoe any ile ny volina fa tsy mety. Io tsy mahavita enenina. Dia indraindray tsika ohatran'izany mihitsy, le devoly tokony tena hiadivana any anany, fa ity olona ity indray no hiadivantsika. Ty olona ity indray no anaovantsika n'izao sy izao. Ty olona ity indray no anaovantsika riavana izay manatrika eto ny fahavalonao dia ny devoly ihany. Amen na hoe.
zay ihany ka za diso fahavalo amin'ity ady ity a fa lasa ohatrany hoe mikapokarahana fotsiny mikapokarano fotsiny tsika raha vao diso fahavalo. Zay zany aloha ny zavatra voalohany. Dia aleontsika ary amaky tenin'Andriamanitra, inona ny ampianaran'ny Baiboly a, inona ny tokony ataontsika, inona ny toro lalana omen'Andriamanitra antsika ahatonga antsika handresy ny fahavalo. Ny voalohany a dia amaky tsika Exodosy, efa hita moa ty tamin'ny maraina teto fa overenana kely ihany. Exodosy toko fa 17 a dia eo amin'ny andininy fa 7 amin'io tenin'Andriamanitra io a dia misy tenin'Andriamanitra tahaka an'izao no hanomboana azy. Exodosy 17 andininy fa 7. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy ho atsika ka mandehana miadia amin'ny Amalekita. Raha ampitso dia hijoro ao tapon'ny havoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazain'ny Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ao tapon'ny havoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany a dia nahery ny Israely. Fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'ny Mosesy ka dia naka vato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatan'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lalan-tsabatra. Amen. Mahititsika hoe niatrikadiny zanak'Israely eo, niady tamin'ny Amalekita. Mba magaga ihany satria tany Egypta nisy fahavaloko Farao sy ny ekipany, fa tsy niady tamin'ny Farao sy ny ekipany zanak'Israely fa Andriamanitra ny niady. Tonga dia hoe tanan'Andriamanitra madiodio mihitsy zany hoe pak tik-tak do. Tonga dia resiny Egyptianina nandohalika Farao avy alao ny olona andeha. Rehefa voadonina ny lamato, fa eto magaga tsy nanao an'izay Andriamanitra endaninareo miady. Momba anareo fa andana miady. Reso ny sabatra, reso ny fedina, tonga ny fahavalo amely anareo, andaninareo miady. Indraindray tsika mieritreritra hoe tompo, ataovy tena tsisy fetraika ny tsy anina, ataovy tena milamina, fa misy fotoana manao ohatrany nataony tamin'ny Farao Andriamanitra. Tsy manao ninninona ianao fa tonga dia Andriamanitra daholo ny manao ny zavatra rehetra, fa misy fotoana ianao tsy maintsy mitolona. Amen. Misy fotoana ianao tsy maintsy miady. Nenireo zany tsy hoe halleluja, amen dia nira fotsiny dia vita. Fa teto tena nandray sabatra Josoa sy ny miaramila dia niady, ary tsy vetivety a, fa mandra-pahafatin'ny masoandro. Teo foana verina amin'ilay boksa teo aho hoe adiny roa iny raha misy indrindra adiny ray. Efa tena lanaka mihitsy le olona anankiroa, efa samy na le mpandresy na le resy a, efa samy vody daholo efa lana. Mandra-paharivan'ny andro nefa reto olona reto. Teo. Fa tsy maintsy ny ilaina le izy mba hibatana ny fandresena. Amen. Dia aza gaga zany ianao raha misy fotoana hoe ohatrany tena tsy maintsy miady ianao, ohatrany tena tsy maintsy manohatra ianao, ohatrany tena tsy maintsy mijoro ianao, tsy maintsy mitana fedina ianao, hamelezana ny fahavalo, ohatrany tsy miala mora foana zany, ohatrany manaraka anao eny foana ny fahavalo. Aza dia gaga amin'izany ianao, fa misy fotoantsika tsy maintsy miady. Fa ny azo antoka hoe rehefa miady ianao dia mandresy. Amen. Dia teto ary niady ny zanak'Israely, niady Josoa no mpitarika. Dia hoy ny Baiboly hoe Mosesy niakatra ho any etapin'ny havoana. Niakatra Mosesy ho any etapin'ny havoana mba hahita tsara n'ireo vahoaka ny miady ary mba hivavaka amin'Andriamanitra. Zay ny voasoratra hoe isaky ny niakatra ho any ambony ny tanan'i Mosesy dia nahery ny zanak'Israely. Rehefa nidina ny tanan'i Mosesy dia osa ny zanak'Israely. Ohatr'izay foana, rehefa niakatra ny tanany, nangididikely indray aloha dia nanakôtra izy. Resy ny zanak'Israely. Rehefa miakatra ny tanany, reo ndray fa mahery. Rehefa isotro rano kely indray Mosesy aloha fa mangetaheta dia nidina ny tanany. Resy indray ny zanak'Israely, isaky ny niakatra ny tanany, reo fa mahery ny zanak'Israely. Rehefa ela ny ela, reraka koa ny tanan'ny Mosesy, niakatra teo foana. Rehefa reraka dia nidina amin'izay. Tsy moramora, reraka. Tsy afaka niakatra tsony. Tena valaka tanteraka mihitsy dia hitan'izy mirala niaraka tamin'ny tao Arona sy Ora hoe ahoana ity?
hitan'izy mirahalahy zany no sekre hoe ao amin'ny tanany ao mihitsy io le tanany miakatrio ka andao hitetavana vaolana omeo seza izy hipetraka de ampiakarinao nilany ampiakariko nilany vo nampiakarina ny tanany reo fa maherinray ny vahoaka halleloia de nitazonina izy mirahalahy teo mandra-parivan'ny andro de ohatran'izay koa mandra-parivan'ny andro na heriny zanak'Israely ary resiny fahavalo rehetrarehetra. Ina moa ny hevitra zany? Ny hevitra zany de zao hoe ohatran'io mihitsy io ny paikady ilaitsika koa io raha tiatsika ny andresy amin'izao ady zao. De ny paikady nomeny Mosesy, ny paikadin'izy mirahalahy reto hoe ny vavaka. Le tanana misandratra ange de midika hoe fitokina sy fatokisana an'Andriamanitra. Ao ambonimbony ao Mosesy de mitena hoentiko ety atanako ny tehan'Andriamanitra. Fatsiarovana an'ireo le fahagagana be dehibe izay nataony teo aloha tamin'ny alalan'iny tehany iny. Fiankinana fatratra amin'Andriamanitra miankina amin'ny tompo te ny vavaka, ny vavaka, ny vavaka. De rehefa tapaka le fiainam-bavaka zany de tsy nety tsony le izy. Efa reraka indray, efa osa indray. De nitady fomba mihitsy le mirahalahy teo mba hahatonga n'le fiainam-bavaka hitohy. Amen. Ry havana zay manatrika eto raha tianao ny andresan'ny fahavalo tsy mitolona amin'ny olona ianao. Tsy mitolona amina fahavalo olombelona fa ny devoly fahavalonao de tsotra ihany mahereza mivavaka. Halleloia. Mazotoa ianao mivavaka fa izay ihany no tena ilaina. Indraindray tsika kristianina amin'izao kamo mivavaka, tsy mazoto mivavaka, tsy maharitra mivavaka. Fa za tena miteny aminao hoe raha nidina ny tanan'i Mosesy de resiny zanak'Israely. Raha vao midina koa ny tananao tsy misandratra any amin'Andriamanitra intsony, zany hoe tsy miankina amin'Andriamanitra intsony ianao, de ho resy ianao, ho osa ianao, tsy afaka hibata fandresena. Mahereza mivavaka. Amen. Ny vavaka de manomana ny tenanao amin'ny ady atrehanao rehetra. Ny vavaka ane ny fanomanana ny tenantsika. Hitanareo reny atleta le niteneniko teo le mpanao boxe, io nga hoe rapitso izy niakatra eny amin'ny ringy de tonga de efa miakatra fotsiny izy tsy nanao ninina mielo. Fa mielohan'io izy efa niomana tsara, efa votovoto ny totondro mihitsy io tarehan'io, efa tena lanalanaka mihitsy ny tanany tamin'le sac de sable mafy be iny. 2 volana mielo, 3 volana mielo, heritaona mielo. Io le mpanazatra io namolavola azy tao foana isan'andro, 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 na tonga azy ho vonina hiatrika rehefa tonga le fotoana nilaina azy. Ny vavaka no amolavolan'Andriamanitra anao. Ka raha vao tsy mivavaka ianao de tsy voavolavola ianao zany. De saintsaininareo nge hoe indray andro ny zatsy ianao sa andeha hanao an'le grand raid le miala ny Saint-Pierre de tonga tia Saint-Denis. Tapa-kevitra tampoka fotsiny fa tsy nanao ninina mihitsy ianao melohan'io. Lasa ianao zany, miara-miainga amin'ny olona fa tonga tia Saint-Denis ianao de arabainao a Belle-Pierre. Tonga so farafara sy fandriana sy ambulance, zay no mitsenanao. Tsy nanomatenaka, tsy nivolavolaina le vatana mba ho vonina ny amin'le ady lehibe. De ohatr' zany ny mpino tsy mivavaka. Tonga ny ady osaosa izy, reraka izy, vao felapelaka ny fahavalo, vao takadaka ny fahavalo, vao tositosiky ny fahavalo. Zara raha mba matohatra kely, tsy ampivavaka, tsy voavolavolanaN'Andriamanitra tsara. Ho Jesosy hoe ny raiko no mpamboatra ianareo ny sampany, zany tena voalobaka. Maneke ho amboarin'Andriamanitra ianao de mivavaha. Fa ao anatiny ianao mivavaka misy fanamboarana ataon'Andriamanitra. Misy toe-po mbola tsy mety esorin'Andriamanitra, misy toe-tsaina mbola tsy izy esorin'Andriamanitra, misy fahalemena mbola tsy resy ahafahan'Andriamanitra. Ary ao anatiny ianao mivavaka omen'Andriamanitra anao ny hery ny fanahy masina. Ohatrany hoe tafian'Andriamanitra ny fehdim-panahy ianao ahafahanao miatrika ny fahavalo. Zay angely izy de maherezitsika mivavaka. Amen. Io no loharano lehibe ahafahantsika mibata ny fandresena rehefa avy eo. Faharoa manarak'izay, atreo amam-bavaka koa ny ady rehetra zay lalovanao.
Zay zavatra ataon'ny devoly rehetra dia atreo ambavaka ireny. Tsy vitany hoe mila mivavaka foana ianao isan'andro zany mba ho famolavolànanao, fa amin'ny fotoana ihany koa rehefa tonga ny fakapanahy, rehefa tonga ny zavatra izay alefan'ny devoly, rehefa tonga ny zava-tsarotra, rehefa tonga ny zavatra manahirana, dia atreo mambavaka koa ireny. Amen. Atreo mambavaka ireny. Rehefa manana olana ianao, atreo mambavaka ny olanao. Mazana ny zava-misy menomenina tsika fa tsy miatrika ianao angera menomenina re. Tsy mahavaninina mihitsy zany e. Fa ianao miatrika an'ilay izy amambavaka, ao ianao ny afaka nibatany fandresena. Amen. Tsy azonao sakanana, tsy hanelingelina anao ny devoly fa rehefa mivavaka ianao dia Andriamanitra no anome hery anao fa anao manohitra n'izany, ahafahanao mibatany fandresena. Amen. Rehefa tonga ny aretina dia atreo amivavaka. Atreo amivavaka mba hatonga anao andresy. Mazotoa mivavaka ary havana. Tenenina manao hoe mazotoa mivavaka. Amen. Ninninona zany tafika efa ny fahavalo dia ianao efa nahery ny vavaka talohan'izay efa vonona ianao miatrika an'izay. Ny ataonao sisa rehefa tonga dia miatrika mambavaka amin'iny zavatra iny. Ohatra hoe misy amintsika zao manambady mbola tsy mivavaka ny vadinao, malahelo ny fonao amin'izany, fa isaky ny tonga ho an-trano ianao, tonga dia efa raikitra izy. Ohatra n'ireny liona romotra ireny, tonga dia efa aza miatrika fotsiny, atreo mambavaka io vadinao io. Amen. Tsy hoe eo ianao akory amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Zay ny tiako tenenina zao dia isa rariva ampidirin'ny olona ny Saint Paul any. Zay mihitsy. Fa ny tiako tenenina dia hoe zao, aza mifamaly aminy ianao, aza miady hevitra aminy ianao, fa atreo mambavaka ilay izy eto ambavaka isan'andro. Fa tsisy amalekita tsy resy zany rehefa misandratra ny tanan'ny Mosesy. Halleloja. Rehefa niakatra ny tanan'ny Mosesy dia nahery ny zanak'Israely. Tsy ny vadinao nge ny olana fa ny devoly ny problème. Dia resena mivavaka zay. Vavaka ianao, vavaka. Amen. Mazotoa mivavaka e. Amen. Mazotoa mba mifady anina. Tsika zao efa mihinan-kanina foana isan'andro mihitsiny, dia mba manokana andro ihany hoe eto mba hivavaka hifady anina hitady an'Andriamanitra. Amen. Fa zany rehetra zany amola volan'ny tompo anao, zany koa no ahafahanao miatrika an'ireny zavatra be dehibe alefan'ny Satana manodidina antsika ireny. Rehefa izay nge no ataon'ny mpino dia ahery izy. Ho tanteraka amin'ilay tenin'i Jesosy hoe mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Amen. Zay zany alohan'ny voalohany, mahereza mivavaka. Mahereza mivavaka. Raha efa vita batisa amin'ny fanahy masina ianao, mazotoa mivavaka amin'ny fanahy, mahereza mivavaka be mihitsy ny amin'ny fanahy. Raha mbola tsy vita batisa amin'ny fanahy masina ianao, tadiavo mba ho fenona ny fanahy masina ianao, mba hazonao hery ahafahanao mivavaka bebe kokoa. Fa mila mahery mivavaka tsika. Amen. Zay ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa dia andao vakitsika ao amin'ny Matthieu 10 teny andininy 9:10. Filazantsara nosoratan'ny Matthieu 10 teny andininy 9:10. Zao no voasoratra raha ohatra ka hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia, koa endre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala. Maniraka anareo hoy ny tompo eo ampovoan'ny ambodia mitoa, eo ampovoan'ny fahavalo be dehibe zay mitady andringana, mitady andrapaka, mitady hamotika atsika. Dia hoy Jesosy hoe aoka nareo hoendry. Amin'ny teny frantsay tsy tena hoe endre, ary zay koa le izy amin'ny teny grika fa hoe aoka ho prudent, soyez prudent comme un serpent. Aoka zany ho mailo, aoka tsy ho varimbariana, fa aoka tena hanana fahendrena mitondra anao ho mailo ianao. Amin'ity ady atrehantsika amin'ny Satana ity dia tena mila mailo tsika, mila tena mitandrina tsika, satria zao ny devoly
dia mahalala anao tsara. Maninona hoe ny devoly? Tenenao ary namanao hoe mahalala anao tsara mihitsy ny devoly. Fantany ny adresinao, fantany ny anaran'ny vadinao, fantany ny anaran'ny zanakao, fantany ny patron-anao, fantany ny voisin sy ny voisinenanao, fantany ny nenitoanareo sy ny dadatoanareo, fantany daholo zany ny momba anao rehetra, fantany. Ndray andro nisy olona namoaka devoly fa tsy navoaka ao anatin'ny asan'ny apôstôly satria tsy mbola tena nino an'i Jesosy. Dia zao ny tenenin'ny devoly hoe fantatro Paoly. Fantatro Paoly a. Tsy olom-baovao amiko fa fantatro tsara mihitsy Paoly. Toerana misy amin'ny Paoly a, ny fifandraisany amin'Andriamanitra, fitiavany fantatro. Fantany ane. Eo indrindra le olana amin'ity ady ity. Manana tombony zany ny fahavalo. Satria efa fantany ny amelezana anao ato. Fantany tsara daholo ny fahalemenao rehetra. Fantany hoe inona ny zavatra atao mba hampatezitra anao. Ai. Fantany. Fantany tsara daholo inona ny zavatra tena tsy zakan'io. Inona ny mahatonga an'io hiala. Inona ny mahatonga an'io ho kivikivy tsy fantany daholo. Ianao tsy mahalala. Tsika zay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mikasika antsika momba ny devoly ihany ny fantatritsika. Ny ankoatr'izay dia tsy fantatrika inona indray no ataony rapitso, inona indray. Fa Satana kosa fantany tsara mihitsy ny programanao. Rapitso maraina izao hiasa. Zavatra efa misy ekipa be dia be manara-maso antsika tsy akijanonako. Sanandro. Jery antsika mipetraka sy mitsangana. Dia noho izany mila mailo ianao. Amen. Zay nge mahatonga ny tompo hoe apetraka eo afovoan'ny ambodinareo. Jery antsika daholo reo. Fa zao aoka ianareo mailo tsara. Aoka ianareo hitandrina tsara. Fa rehefa mitandrinareo ninina fahalalanareo tsisy problème zany. Fa mandresinareo. Aoka tsika hitandrina tsara. Amen. Teny zavatra tiako tena resahana be dia be ao anatin'izay dia zao. Tandremo tsara mihitsy ny fotoananao. Zao mantsy ty le fotoana ity. Io le fotoana io dia milaza daholo aloha ny olona zany hoe za tsy manam-potoana, tsy manam-potoana. Iza moa manam-potoana? Tsisy manam-potoana. Fa fantatra ny devoly koa nefa amin'ny fotoananao ka. Fantany tsara daholo ny programanao rehetra. Eto am'izao izy matory, am'izao izy mifoha, zao ny tokony ataony. Eto izy le mivavaka. Hainy tsara hoe am'izao lera ianao no mivavaka. Zao ny tanjon'ny devoly amin'io fotoananao io dia zao hoe fantany ianao hoe raha vao manam-potoana ianao dia andeha ho aty am-piangonana. Io amin'ny lahady ho any am-piangonana amin'ny programan'io. Io amin'ny lakamisy ho any am-piangonana amin'ny programan'io. Io amin'ny talata ho any amin'ny vondrom-bavaka amin'ny programan'io. Fantany zany. Dia hanao zavatra be dia be izy. Ahatonga ny fotoananao ho feno mipokipoka. Ohatran'ireny sobika hoe tsetsina tena tsisy ininona azo asiana tsetsina mihitsy. Feno. Ahatonga anao tsy afaka hanao an'izay zavatra tokony ataonao. Aoka ho mailo tsara ianao. Hoe tompo mbola afaka nipoko anao tsara ihany ve zany fotoanako zany. Aoka ho mailo taka ny menarana. Reny biby reny tsy tena manana défense betsaka loatra. Fa mailo reny. Fetsy reny. Vao mialany fotsiny ianao korap. Fetsy aoka ohatr'izany ianao. Tena ho mailo tsara. Efa ohatrany efa misy olana izy zany. Ohatrany efa misy fanafiany fahavalo izy zany. Fa tsy hoe mizotra tsy mailo mihitsy eny an-dalana eny dia rehefa avy eo mahita problème be. Aoka ho mailo tsara amin'ny ara-panahy. Amen. Tandremo le fotoananao. Aoka ianao tena hoentitra tsara mihitsy hoe za raha mbola andro koa ny andro ka alahady za tsy maintsy any am-piangonana. Aza vela fenon'ny devoly zavatra fa ny emploi du temps anao. Amen. Za tena miteny amintsika mpitiavana tsy hifamangina ny dadatora zanamanga ny andro alahady tompoko. Raha vao misy an'izay zavatra izay hoe hamangy ny dadatoa
dia saintsaina hoe efa ao ambaravarana ny fahavalo andrapaka anao zay, satria tsy tiany ianao ho an'ny am-piangonana. Ny alahady dia ho amin'ny tompo. Nen'ny zanak'Israely rengety tena natao lalàna mihitsy hoe enin'andro ianao miasa fa ny fahafito dia tsy maintsy atokana ho an'Andriamanitra. Tsy maintsy tamin'izany. Ny antsika moa ty tsy maintsy ty tsy tena mety amintsika, fa ny antsika hoe atosiky ny fitiavana, atosiky ny etaeta, atosiky ny fanirianan'Andriamanitra, tandremy tsara. Tokony ianao ny andamina ny fotoananao fa aza avela alamin'ny Satana, hainy ny andamina anio ary alaminy tena tonga anao tsy afaka herika akory. Fa ianao no mandamy rehefa lahady tsy maintsy mivavaka. Amen. Ataovy mihitsy za farafaratsiny tsy maintsy mivavaka na alahady maraina na alahady hariva. Tsy maintsy, afa-tsy ny antony izay eken'Andriamanitra. Raha eken'Andriamanitra mantsy le antony dia hiaraka aminao izy any amin'izay alehanao any. Satria ekeniko. Ara-dalàna ty antony ty ka. Mety io. Fa raha antony tsy eken'Andriamanitra, olo-kafa ny anaraka anao any. Olo-kafa ny araka sy sakambo, ndao any ny dadatoa tsika roa. Ndao any ny dadatoa. Tonga any ny dadatoa amin'izay raikitra ny ady misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy miteraka olana, ianao maina amin'ny ara-panahy dia mifaly ny fahavalo hoe azoko indray aloha izy tamin'ity anio ty, raha-pitsondray manaraka. Ry havana, aoka ho mailo. Aoka ho mailo tsara ianao amin'io fotoananao io. Rehefa han'ny tompo dia han'ny tompo. Za zany za rehefa za raha lahady, tena miteny aminareo mihitsy anty raha lahady tena na olona marary mafy ary sarotra ny azona hoe hoany raha tsy tena hoe antony manokana mihitsy efa tena za fantatro hoe eto Jesosy dia eto aloha mifantatro. Raha tsy Andriamanitra mihitsy hoe oke mandeha ianao zay avao. Raha vao tsy mbola izy tsy maintsy eto manatrika ny tompo, satria fantatro hoe eto Andriamanitra, eto ny toerana tokony isy eto ny tsy azo ny fahavalo, eto ny mahazo hery, eto ny mahazo ny fanavaozana, eto ny mihaino ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Ary tsy ny alahady ihany fa amin'ireo fotoam-bavaka rehetra. Dia ohatran'izay mihitsy koa hoe tandremy tsara ny fotoananao isan'andro, mba hahatonga anao hanana fotoana afaka hivavaka foana. Hitanareo nianatritsika tamin'ny lahady hoe tsika tokony tena olona tsy kamo fa mazoto. Tadidinareo zay hoe tsy tokony olona kamokamo ianao fa tokony olona tena mazoto ianao raha misy tsy miasa aoka izy tsy hinana sy ny sisa sy ny sisa. Fa zao anefa tadidio tsara fa tsy mampianatra antsika ny baiboly hoe ataovy trop. Tena hoe isan'andro vaky zao latsinainy ka hatramin'ny alahady dia zany. Fa tandremy tsara ny fotoananao fa ao ambadika ao, tsy lavitra ny fotoanantsika Satana. Miarakaraka amin'ny fotoanantsika eny izy, te hiditra, te hametraka sakatsakana be dehibe, tsy afahantsika tena mandroso tsara amin'ilay ara-panahy. Dia tandremy. Misy kristianina tsy mailo vao maheno fotsiny hoe asa io, na dia hoe tsy afahana manompo ny tompontsony ary hoe tsy mivavaka tsony ianao rehefa miasa amin'io dia ohatran'ireny omby entina ho vonoiny ireny. Oui, tena mety tsara mihitsy, mety tsara. Dia lasa miasa fahavalo hoe tsy mitehatehaka hoe halleloja, halleloja. Hay moa tsy manao halleloja izy ko. Hay moa zaika tratra mitehatehaka. Ianao ohatran'ireny omby entina ho vonoiny ireny, lasa miasa ao amin'ilay patron sanandro, afaka 3 volana ianao na ny anaran'i Jesosy rehefa any anaty posinao sisa efa tsy tena voatonona tsony. Herintaona ianao vola aloha dia miditra nety tsara mihitsy, fa ny ara-panahinao maina ohatran'ireny efitra ireny, karakaina tanteraka satria tsy mailo ianao. Aoka ho mailo ry havana, tandremy tsara ny fotoananao mba hisy ho an'Andriamanitra foana. Amen. Mba mahalala oniny rehefa mba hoe fa misy aloha ty
mety amiko tsara zao afaka manompo ny tompo tsara am'izao. Aza miezaka ndray ianao mbola andeha hitady zavatra hafa ndray ka tsy afahana mba mahalala oniny. Gasy ary nge mba mahalala an'izany, mba mahalala oniny ny endro mody voky any adala hoany. Tsisy raha iny ny adala an'izany, asitrisitriny amin'ny foana io. Raha mbola misy sakafo ao dia mihinana izy, na hipoaka ary ny kibony dia mihinana izy, na hanimba ny fahasalamana. Fa ny endry mba aoka mba ho endry ianao, mba mahalala voky. Amen. Rehefa mba omeny ny tompo ianao hoe miasa ianao alatsinainy mandrapatonga ny zoma ohatra, afaka manompo ny tompo tsara ianao ny lahady, afaka makaina ianao aza mitady mihoatra n'izay intsony. Hay, tokony mbola ampiana sabotsy kely zao dia le lahady hariva koa ngamba. Fenoana ohatra n'ireny hoy ny fahavalo hoe ampio mihitsy. Fa ho hitanao tsara fa rehefa manampy an'io sabotsy sy alahady hariva eo ianao, tsy ho tafavavaka izany ianao ny lahady maraina fa lehilahy ianao raha tafavavaka eo. Valaka ianao avy miasa latsinainy ka hatramin'ny sabotsy, lahady maraina ianao amin'ny folo voataitra boaiza tsony. Lahady hariva indray mbola amerina hiasa indray. Ry havana izay manatrika eto, tandremin'ilay fotoana fa zava-dehibe io. Amen. Mba mananako fotoana hoe tena makaina. Tamin'ny maraina no vakiako teto fa tsy vakiako tsony angamba androany hariva. Indray andro ny mpianatra dia niteneniny Jesosy ohatran'izao. Rehefa nisahotaka be ihany zany ny olona, miasa be ry zareo, avy nanao fanafahana sy fanasitranana sy fitoritany be dehibe tany ny mpianatra, dia tonga tany amin' Jesosy falifaly sy mentanentana ery. Hoy ny tompo manao hoe zao ndana aloha miala sasatra kelikely aloha nareo, ndana mitokana ny tany foana, ndana manao repos. Marika toko 4:3 ndana manao repos aloha, ndana mitokana aloha. Fantatry Jesosy tsara fa rehefa surchargé ireo mpianatra ireo, rehefa feno loatra ny fotoanan'ireo mpianatra ireo sy ny zavatra ataony, tsy handeha amin'izay laonina ny ara-panahin'ireo ary. Ianao ange rehefa reraka be ianao hoe tsy handeha amin'izay laonina ange na ny ara-panahinao io ary. Reraka ianao, hariva ianao, sasatra foana isan'andro, tsy hisy fakahanaina mihitsy ianao. Reraka foana, na ny ara-panahinao ary tsy handeha amin'izay laonina. Ny olona reraka nga afaka mamaky baiboly. Ny reraka dia nitsotra eo ambony fandriana dia ny anakipon'ny maso ny mamaiky azy. Raha zay baiboly zany baibay aloha fa reraka zao. Ianao nga raha reraka hanana hery andehanana ianao na hanompo ary, fa ny ao an-tsainao dia atory. Ary zay zavatra zay tsy miafina amin'ny Satana, tsy miafina amin'ny devoly zay. Mahatonga azy hoe zao, rehefa tsy tratrantsika ihany izy hoe tsy azo atao ny manakana azy hivavaka, dia stratezia hafa indray ampiasaina. Fenoy ny fotoana ny melohan'ilay hivavahany, atao zay mahavalaka azy. Fa rehefa valaka io ny sabotsy tsy tonga io lahady. Ataovy tena hatrany amin'ny tenda kely mihitsy ny sabotsy, tsy tonga io lahady. Rehefa misy dia lehanao ny sabotsy, eritrereto hivavaka rapitso, fa aza ohatran'ireny omby entinao vonoiny ireny dia mandindihy dia mifety patonga ny amin'ny 12 alina. Rapitso amin'izay rehefa avy eo KO dia tsy manompo ny tompo. Aza manao ohatran'ireny olona tsy endry ireny hoe fantatrao tsara fa isan'andro ianao tsy maintsy mifo maraina ianao amin'ny enina satria ianao miditra amin'ny valo. Fantatrao zany. Ny asanao fantatrao hoe tsy azo aroa, tsy azo aemitra hoe hay mba hiditra kely amin'ny 10 androany. Fa rehefa amin'ny valo dia amin'ny valo. Noho izany aza manao adaladala hoe fa fantatrao fa rapitso ianao ifo maraina, androany ianao nefa miray ianao vao matory. Androany ianao amin'ny 12 dia ho taitrany ianao rapitso satria tairony vola ianao. Vola zavatra manana hery mahagaga mihitsy, mahampitsangana antsika eo ambonin'io farafara io. Tsy maintsy taitra ianao hoe ny asako, hoe tara, fa tsy mba misy mihitsy hoe vavaka efa tara, tonga dia ny asa aloha dia tsy mivavaka. Lasa miasa dia iza misakambina anao tsara, ndao malala, ndao hiasitsika. Tonga ao ampiasana amin'izay satria tsy ampy vavaka, mananona le mpiara-miasa raikitra eo ny tabataba.
manano ny patron kivikivy sy any tonga amin'izay rahariva ohatran'ireny olona avy tifirina tsatotsatohan'ireny ny lamosinao ny ara-panahinao maina tanteraka mihitsy satria tsy mahay loatra ny menarana endretaka ny menarana ry havana izay manatrika eto manana stratezia ny fahavalo amelezana anao ary malalanao tsara aoka ho mailo ianao tandremo le fotoananao rehefa fantatra hoe tsy maintsy mifomaraina rapitso dia tsy maintsy mivavaka koa nefa rapitso halleloia tsy maintsy mivavaka koa nefa rapitso noho izany eto ny fetra zay izarako ny tompo fa manana vady-piara-miasa amiko tsara amin'izay lafiny izay ohatran'ireny hoe alerte rouge ireny raha vao hoe efa taratara tady mbola eo ihany mijery vaovao eo na ohatran'izany tonga dia efa maneno ny alerte reraka ihany ianao amin'le antsoantson'ny alerte eo dia lasa ianao zay tena tsara azakivy ianao malala maheresy tena ilainy zay tonga hoe rapitso ianao mba ho taitra ara-dalàna ohatran'ny olona rehetra tsy hoe mbola te atory fa afa-po amin'ny torimaso afaka hiatrika ny tompo rehefa tsy afa-po amin'ny torimaso ianao nge hivavaka satria manana an'izay ianao mba mety ihany ny fanako fa eo patorina eo ianao jesosy halleloia tsy tadidinao tsony inona moa le vavaka teo fa renoka tanteraka mihitsy renoka tanteraka tapitra amin'ny fotoanany vavahana tsisy ninona tsapanao mihitsy jesosy ihany mba tadidinao ny tononona voalovany sisa restory ianao mamaky baiboly eo tsisy miditra amin'ny lohanao le izy ihany samsona vita dia volenge fetsy be osy bebe anay izay hoe 400 tena fetsy ratsy dia aoka ianao mailo tsara amen eny ary ry havana izay manatrika eto marina daholo ange zany teneniko anareo zany sa misy tsy maro zany marina zany aoka ianao mailo tsara tandremo tsara mihitsy tandremo tsara io le falemenao io fa hainy tsara io zay koa ny hoe tandremo io miankina amin'ny fotoana daholo fa rehefa ianao koa ny reraka mora sositra ianao mora tezitra ianao na zavatra tsisy dika any ary dia efa tezitra ianao ohatra fotsiny hoe raha isan'andro ianao zao tsy mampaninina anao hoe rehefa mba be sira ny laoka tsy olana bebe sira zany dia mihinana ihany fa rehefa ianao reraka iny mbola be sira ny laoka vao totototo mivadinao ianao ohatra ninona mihitsy satria nahoana reraka ianao dia mivoaka daholo le original ozy madame Claire voaka daholo ange ny original rehetra taloha efa tokony maty ary zay fantatry ny devoly hoe eto rehefa zao eto aoka ho mailo hoe zay ihany ny andro any zany aoka ho mailo ianao aoka ho mailo dia mahaiza mandamina fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady ny fandresena dia azo antoka fa aoka ho mailo ianao faranako ny tenin'Andriamanitra androany zavatra anankiroa lehibe ihany raha tianao ny andresy mahereza mivavaka be mihitsy amen eto ambavaka daholo ny zavatra rehetra mazotoa mivavaka ianao na misy olana na tsisy satria ilainao zay amolavolananao rehefa tonga ny zavatsarotra eto ambavaka faharoa manarak'izay aoka ianao ho mailo tsara indrindraindrindra ny amin'ny fitantananao ny fotoananao io fa misy zavatra be dehibe azo ny devoly atao ao raha vao tsy mailo ianao amen dia amin'ny zavatra rehetra koa aoka ho mailo aoka ho vonona foana ianao hoe gauche droite ato jereo matetitetika ao anatin'ny fonao ao fa dia efa misy zavatra ato jereo matetitetika zao dia efa misy bomba mipetraka ny naninany ianao variana sao dia efa nisy fahavalo ny sity jereo matetika ao an-tranonao ao sao dia efa niditra teo mivaravarakely izy tsy hitanao akory inona moa ny tiako tenenina amin'izany hoe sao dia efa miandriandry ao ny fahatezerana efa ao ananinaninao ny tsy famelan-keloka efa mipetrapetraka ao ario any alavitrano aoka ho mailo ny mpanompon'Andriamanitra manatriketo halleloia amin'izay ianao tonga anao andresy satria tsika nge tsy maintsy mandresy hoy ny tenin'Andriamanitra hoe manoatra noho ny mpandresy tsika amin'ny alalan'ilay tiatsika ny tompo any ampahery atsika rehetra ndao tsika hivavaka